Bienvenue à notre journal télévisé. Voici les titres de ce jour, les dernières actualités nationales et politiques, ainsi que les événements marquants de la journée. Restez avec nous pour plus de détails. N'oublie pas de mettre un j'aime et d'abonner à notre chaîne. Merci. Miarahaba to akorana ndray akorsa mbola tsara iroso amin'ny famakafakana politika avy hatrany isika. Ny momba ireto mpanakanto izay tsy mampirina ny lelany any anaty paosy ato izay no asiantsika resaka anio. Hatramin'izay mesia ny fandrakana ny fandimby teto Madagasikara tokoa mantsy dia misy hatrano ireo mpanakanto malagasy maneho ny heviny momba ireo olona mitondra atsika eto Madagasikara, na izy ireo manohana na manohatra. Any mpiaino no maka ny anjara tandrify azy tsirairay avy. Nanomboka tamin'ny taona 70 tany no niatomboka tena ny roborobo ny fanehoan-kevitra arankira tao anatin'izany ohatra ny Nanahary. Nanaraka azy kosa taty afara ny Tarika Amaly eo tamin'ireny hetsibahoaka tamin'ny taona 2017 ireny izay nataon'ny mpianatra nitarika ny firodanan'ny fitondran'Andriamatoa Philibert Ratsimanana. Dia nipoitra indray ny mpanakanto hafa taty afara tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka ary nanomboka nahazovana ny artista mpihira mpamaky Batsilana na antsoina amin'ny teny frantsay hoe artista engagé. Teo no nipoirany sareraka sy nahalalana ny fahaizany maneho arankira ny zava-tsy mety ataon'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Matetika lasimbatra tamin'ny irany ny Arima sy ny Amiraly ary ireo olona natoko niara-dia tamin'ny fitondrana io tamin'izany. Tsaroantsika tsara angamba ilay hira hoe méditation dia nanahafantarana ny sareraka satria tao anatin'ny tononkirana io méditation io dia voalaza ao avokoa ny zavatra nisy teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Eny hatrany Afrika dia voatantarany tao anatin'ny tononkira tao avokoa. Tsapa fa mbola azo ampitahaina amin'ny zava-misy ainan'ny malagasy ankehitriny ny voalaza ny tononkira io. Dia tazana tamin'ny fihetsiketsehana teny amin'ny 13 Mey ihany koa Gottlieb ary mpanentana navitsika mihitsy ny tenany tamin'ireny taona 1997 ireny nanonganana ny fitondran'ny Amiraly. Tsy mitritry mihitsy raha miteny ny zavatra tsy rary nienana tamin'izany izy. Rehefa niongana indray ny fitondrana Rema dia ny Hervelona notarian'ny professeur Zafy Adibera indray no nitondra. Teo kosa dia ny lamany artiste tsy dia nanakambara firy fa ny fahaizana makatahaka ny feon'ireo mpondra tamin'izany no nisy na imitation de voix de politiciens malgaches tamin'ny fotoana antony. Tsy dia nisy zavatra firy no kianina fa vao noraisiny Andriamatoa Ravalomanana kosa indray ny fitondrana dia indro nipoitra indray ireo artiste engagé ka naneho ankira ny zavatra tsy nandeha tamin'io fitondrana io. Nipoitra tamin'izany ohatra ny fanehoan'Andriamatoa Rasimanina Colbert na Rosy sy ny fanakianana izany fitondrana izany. Nampalaza azy tamin'izany moa ilay hira hoe lera izay nitaky ny hanovanany fitondrana sy ny rafitra nisy tamin'izany. Nanampy azy ny asa reraka izany hoe isaky ny fitondrana izay mifandimby teto dia nisy foana ny artista nanohitra sy naneho ny heviny momba ny fitondrana. Nanohitra izy ireo rehefa nanomboka ny vilalana ny mpitondra ka amin'ny hira no nanehoany izany. Tamin'ity fitondrana entiny Andriamatoa Andry Rajoelina ity kosa dia tsy nitohitsony izany fanehoan-kevitra izany satria dia tsy misy na iray azy artista sa naneho hevitra na ankira io na ambava. Inona reny no antony? Raha ny fandinihan'ireo mpahay sy mpamakafaka politika dia tsy malalaka intsony ny fanehoan-kevitra amin'izao fitondrana izao fa dia voatampom-bava voatsambotra avokoa izay mianan-kiny misokabava. Sareraka moa dia tsy hita tabilao intsony nefa dia nahay vavany izany sareraka izany na hainy resa. Izy rahateo moa dia manana diploma momba ny fiarahamonina. Hainy tsara mampita hafatra dia amin'ny alalan'ny hira. Rehefa niaraka tamin'ny volomboasary ka nikasa ny vady ary voaendrikendrika mihitsy ara fa saika hanongam-pandrakana isareraka dia nahazo sazy ny fitsaka tanteraka tsy hita tabilao intsony hoy aho. I Dama Amaly eo dia mbola tazana kely tamin'ireny hetsika farany nataon'ny kandida firaisan-kina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany tamin'ny taona 2024 ireny. Dia tsy eny intsony ireto generation ny artista taty afara
afara kosa dia maro no nisafidin'ny vola ho any am-paosiny sy ny tombotsoa amin'ny manokana. Tsy mijery sy miraharaha izay zavatra miseho eto amin'ny firenena izany zareo, fa rehefa misy tombotsoa dia vonona zareo. Mampalahelo satria amin'ny alalan'ireny ireny koa dia azo anovana zavatra sy ampitana afatra ihany koa any vahoaka. Saingy tsy te hihinana gagazo hono ry zalahy dia mikombona ny vavy. Irosy moa rehefa avy naka ny fitondrana niaraka tamin'ny Flora Joel dia voatsipaka ambavafo taty aoriana. Ka na ny toerana solombavam-bahoaka aza tsy azony intsony. Ankehitriny ny lehilahy dia lasa mpamboly sy miompy. Asa ndray andro any ve mbola hisy artista sa hiteny sy haneho hevitra ihany ka hifo? Hatreto aloha dia voatampom-bava avokoa ireo artista sahy niteny hatramin'izay. Indramiko indray ilay lohatenin'ny hirany sareraka hoe méditation, ampiko ny hirany Rosoe lera. Izay indray no azo ambara momba ny fakafaka ny lohatenintsika androany. Mandra-piona vetivety indray to.